Faly miarabantsika tsirairay avindray hatratro alakamisy maraina fa 8 volana novambra izao. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny ten'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaksika. Ty tompon'Andriamanitra eo mbola vetimpisaoranao izahay no ny amin'ny tombonandro izay omenao anay. Misaotra tompo izay mampisokatra ny masona indray amin'ity maraina ity. Ary ihany koa mahatonga manana ny fofinaina mahavelona avy aminao izay tena ny fahasoavanao. Magataka aminao mba mindra fo aminay ary hitaridarana anay hatrany amin'ny zavatra rehetra mba homendrika anao ny zavatra rehetra ataonay. Izay ny teninao izay amin'ity maraina ity mety aizainao hamboly zavatsoa anatinay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe ireo miverina amin'ny lalana taloha. Raina amin'ny Isaia 5:30 manao hoe eny navotan'i Jehova hiverina ka kanjiona amin'ny fihobiana ary ny fifaliana mandrakizay no ho eo anohany. Azo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisetona. Amen. Feno lehilahy sy vehivavy maneho tsy fahatsapana ny andraiky ny manoloana an'Andriamanitra izao tontolo izao. Tsy tsapan'izy ireo fa manakina talenta taminy Andriamanitra tsy eo amin'ny fanomezam-boninahitra ny tenan'izy ireo fa ho voninahiny. Maro amin'izy ireo anefa no mitady hanatratra fotsiny tanjony feno fitiavan-tena ka tsy misaina ny haja am-boninahitra Andriamanitra. Efa nahita ny fahazavana fahamarinana ny sasany amin'izy ireo saingy noho ny fanomezany voninahitra ny tenany dia tsy nataony loha laharana Andriamanitra. Niala tamin'ny fahamarinan'ny Baiboly izy ka nanjary mpisalasala sy tsy mahatoky. Rehefa nampitsahatra n'izany asa izany ny fahamaizan'Andriamanitra ary nataona azy hiverina amin'ny lalany teo aloha ny fahoriana dia niala tao amin'ny fisainana ny zavon'ny fisalasalana. Mibebaka ny sasany ary miverina amin'ny fitiavana voalohany. Tsy manetsika azy intsony ny fitiavam-bola na ny fanolorana feno fitiavan-tena. Rehefa miseho izany fiovana mahatananjona izany dia tarihin'ny fananan'Andriamanitra hifantoka amin'ny zavatra vaovao ny saina, miova ny toetra ary mifantoka amin'ny zavatra any ambony ny fanirian'ny fanahy. Manana hery ny tena fivavahana marina. Izany no manome fahafahana ny olona handresy ny hery miasa mangina ny avinavina izay sarotra resena sy ny fitiavan-tena ary ny tsy finoana. Tarika ny olona eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izany anjary mpiasa mazoto sy feno fanoloran-tena ary mahatoky izy. Nampiavaka an'ireo mahery fo ny finoana hatrizay ny fahatokiana tamin'Andriamanitra. Nitarika ny hafa hanome voninahitra n'Andriamanitra ny fankatoavan'izy ireo ny baikon'i Kristy hoe mandrosoa. Misy mahery fo koa ankehitriny. Lehilahy sy vehivavy izay miaina fiainana mendrika feno fandavan-tena tsy mikatsaka ny azo laza araka izao tontolo izao izy ireo. Ny fitiavana n'Andriamanitra no manetsika azy asa. Nandray ny tena fahalalana marina ireo eny ny fahalalana izay asehon'i Kristy eo amin'ny teniny manao hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fandrahanao. Irina dia isika tsirairay avy izao hanao hika tahaka an'izany ihany koa ka hiverina ho amin'ny fanoloran-tena feno, hiverina ho amin'ny fanetren-tena ihany koa ka hanana fandavan-tena hanao sitrapon'Andriamanitra. Amen. Reto malala misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba hiasany fanahinao masina, mba fitaovana ihany koa ho an'ireo rehefa niala ambalanao amerina azy ireny. Ary izahay izao koa hanana fanetren-tena, hanana fanoloran-tena tsy handeha amin'ny toe-tsaina izay anananay maha-olombelona ihany fa hanankina feno na ny zavatra rehetra atao na ny zavatra rehetra kasaina ho eo ambany fitarihanao. Aminaran'i Jesosy. Amen.